Mpen'Andriamanitra zay antsaratsika ty maraina ity dia hitatsika eo filazantsara Jaona toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy faha 20. Filazantsara Jaona toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy faha 20 toy izao mivakan'izany naran'i Jesosy. No ny ampitson'iny iray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijeren'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe ino ro zanak'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy niteny dia nanaraka ni Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona tadiavinareo? Ary izy vao taminy raby izay atao hoe raha dika mpampianatra aiza ianao mitoetra? Hoy izy taminy avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay toerana ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro rany ary efa tokony ora vahavolo tamin'izay. Andrea rahalany Simona Petera anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka ni Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy efa nahita Mesia izahay izay atao hoe raha dika ny Kristy. Dia mitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy ianao Simona zanaka Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe raha dika Petera. No ny ampitso dia te hiala ho any Galilea Jesosy ary nahita Filipo izy ka nantaminy hoe manarary. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisorata Mosesy tao amin'ny lalàna sy sorata amin'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josepha avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela tany momba misy zava-tsoa va any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy andeha izaho. Jesosy nahitan'ny Natanaela avy manatona azy dia nilaza azy hoe ino no tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy ahoana no fahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe rahavy eo, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny nilazako taminao fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao minonao, hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry fivoana malala ho aminareo mandrakariva ny fiadana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra ao hitsangana. Nareo zao rakizy efa miala sasatra ny ankamaroanareo. Tiantananareo aho rehefa avy mianatra nareo ny ariva, move nareo mody ny amin'ny trano ray aman-dreninareo sa manaraka mpampianatra. Mody sa manaraka mpampianatra rehefa ariva ny andro. Mody zay. Atsangano koa ny tananareo zay efa mipetraka tany amin'ny trano mpampianatra. Tsisy. Fa Jesosy rakizy dia mpampianatra hafa kely. Fa ny mpianany niaraka tamin'ny mandrakariva. Nampianariny ny zava-tsoa izay tongotr'Andriamanitra. Ary zany ihany fa nampianariny ihany koa hiaina maty zanak'Andriamanitra zany hoe sady nampitombo azy ireo tamin'ny finoana Jesosy nampitombo azy ireo tamin'ny fitiavana. Tsy nimpiana fa izay ihany fa na isika ankehitriny ihany koa ary dia miaraka amintsika mandrakariva Jesosy ilay mpampianatra tsara indrindra. Dia ny mpampianatra moa dia atao hoe raby teo Jesosy. Ka Jesosy ilay mpampianatra antsika, ilay raby, ilay zanak'Andriamanitra tokoa sady mpanjaka antsika dia miaraka amintsika izy. Karakaratsika Jesosy amin'ny mampanjaka-tsika azy, karakaratsika izy amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika ihany koa. Io zany dia aoka ianareo tsy salasala hiankina amin'ny Jesosy. Ary amin'ny mampianatra anareo azy dia aoka ianareo hanaraka ny teniny mandrakariva. Ka misy teny zay tongotra anareo amin'ny teny izy angatahako averinareo raha tongorotsy anjery. Dia namarina tanahelona ka nanao hoe raby eo hianao ny zanak'Andriamanitra. Averina kely. Dia namarina tanahelona ka nanao hoe raby eo hianao ny zanak'Andriamanitra. Averinareo. Eniara. Averina fandroana. Dia namarina tanahelona ka nanao hoe raby eo hianao ny zanak'Andriamanitra. Misy toeny kely aorian'le hoe ianao zanak'Andriamanitra hoe ianao mpanjakan'ny Israely. Averina kely farany ary dia avy eo afaka mipetraka isika. Dia namarina tanahelona ka nanao hoe raby eo ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'ny Israely. Sady zanak'Andriamanitra Jesosy manana soa rehetra no mpanjaka antsika ihany koa zany hoe izy miankina antsika manontolo. Ary izy ihany koa no mpampianatra antsika satria dikako hoe raby dia mpampianatra no zany. Dia aoka ianareo mpianatra mandrakariva Jesosy fa aoka ianareo mandrakariva izy rehefa miaino ny teniny ianareo na mamaky akio ny teniny sy antsika eto amin'ny Baiboly. Afaka mipetraka arona. Ten'Andriamanitra zay anjara antsika dia ny firiavana dia maneho fa be fahasoavana Andriamanitra be fahasoavana ilay Andriamanitra zay tokoitsika, ilay Andriamanitra zay ivavahantsika. Izany fahasoavan'Andriamanitra zany dia miseho amin'ny fampahitany antsika zay tsy tokony ho hitantsika. Mampahita anao zay tsy tokony ho hitanao Andriamanitra, ary mampahita anao zay tsy tiana ho hita Andriamanitra, ary mampahita anao zay tsy mendrika ho hitanao Andriamanitra. Dia tsinona fa ny fahasoavana, tsinona fa Jesosy ilay mpamonjy zao tontolo zao. Raha anontanina ny maro hoe inona moa ny zavatra tianao ho hitanao, na iza ny olona tianao hita, samy hafa ny valiteny. Ao ny sasany zay manetaheta hitany fianakaviana zay tena maminy fony kanefa tsy hitany nandritra amin'ny fotoana naharitra. Ao ny sasany zay toerana ny tena maminy fony raha toka ho hitany. Raha ny fandriky dia hitan'izany la Frantsa zany, na ny fandriky dia hitan'izany Amerika zany. Sasany mety mpihira malaza ny tiany hita, tsotoneniko eto, ny tanora indrindrandrindra. Fa saingy efa hitantsika izany rehetra izany tsy mampiova na inona na inona, tsy mampiova ny maiza azy antsika, tsy mampiova ny hoavitsika ihany koa. Fa izay mahitan'i Jesosy kosa dia miterana fiovana lehibe eo amin'ny fiainana ny fahitan'i Jesosy. Satria Jesosy araka nambarany Jaona Mpanabatisa eto no zanak'Andriamanitra. Izy no mitondra ny fahotana zao tontolo zao.
ny fahotantsika izay mamesika antsika tokoa. Araka ny teny izay novakina teo tamin'ny Romana dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa tsy misy marina dia ray akory azy, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy manao ny marina na ny tsara na dia ray akory azy. Ary zany manolo fa fany amin'ny lohany zany miendrika ho antsika saingy ambarany filazany tsara izay antsaratsika eto fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy no mivesatra ny fahotana, izy no mivesy re ihany koa ny fahotanao. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampahitany any Jesosy, ampahitany anao ihany koa izy, ary tsy hoe ampahitany antsika fotsiny Jesosy fa ataony antsika mba azahoantsika fahamarinana eo anatren'Andriamanitra, mba azahoantsika ny famelan-keloka. Zavatra maro tanosaina teo ary mbola ny zavatra hafa ihany koa izay azo tanosaina. Fa indraindray ny olona mampahitantsika zavatra anankiray fa tsy atolona antsika zany. Misy kristiana anankiray mahafinaritra eto Ambatondranaka, fa nirasera tsara izay mianaka, dia roa andro talohan'ny fetin'ny ray teo dia hoy izy tamiko hoe: pastora, efa nalefako ho any amin'ny ramatoany ka toa anao fetipera. Sotra betsaka aho fa tena faly aho mahazo zany. Tonga tany amin'ny ramatoany nanontany azy: iramina nanolotra gatô ka aiza hoany le gatô, aiza hoany le gatô? Jereo fa misary eo Facebook eo le gatô izy tsara be. Ay izy kay gatô amin'ny sary natao tsy le olona hafa, tsy natao miavantana le izy. Efa nafinaritra ihany mijery azy ilay zany azy. Fa Andriamanitra kosa tsy mampahitantsika fotsiny an Jesosy ka ilazany hoe izy ny zanak'Ondrin'Andriamanitra, fa mameantsika Jesosy izy mba azahoantsika mitondra ny fahotantsika eo aminy. Ary zany dia seho eo amin'ny fandraisana mpanasatra ka ilazany Jesosy hoe ity ny tenako izay omenao anareo, ity ny ratsy izay latsaka ao anareo, famelan-keloko. Mameantsika famelan-keloko Jesosy satria ny antony hatongavan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia mitondra ny fahotantsika. Ny anjarantsika dia mibebaka ny fahotantsika ary matoa fa Jesosy izy ny mpamela heloka antsika satria izy ny zanak'Andriamanitra. Kanefa Jesosy tsy zanak'Andriamanitra ihany fa izy ihany koa no Mesia. Tsy mitondra famelan-keloka ampoanao ihany Jesosy, fa mitondra fanafahana ampoanao ihany koa izy. Fanafahana ny fanjakany devoly, fanafahana ihany koa amin'ny fahafatesana, fanafahana amin'ny gejanitana. Mahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra, mahatonga antsika tsy hanam-piadanana izany. Eto dia milaza ny apôstôly hoe efa nahita ny Mesia izahay. Raha tika Kristy ny hevitry ny hoe Mesia dia izay nosoron'Andriamanitra hitondra famonjena ho antsika. Satria tsy mahavonjy tenytsika, Jesosy nosoron'Andriamanitra hamonjy ahy ary hamonjena ihany koa. Tonga eto izy, manatrika eto izy, fantamangatsika, fantamangezatsika. Kanefa ny hanafaka anao amin'izany, izany no natokavany. Hanafaka anao amin'ny tsifin'olo, hanafaka anao amin'ny fankalana, hanafaka anao amin'ny gejaniota izay mangeja anao. Araka ny teniko hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny anjarantsika dia ny manatona azy. Fa ny mpianatra hafa teto rehefa natsoiny Andrea sy Simona hoe avy fa hitanay Kristy, hitanay ny Mesia, dia eny fa tsy nisalasala izy natoky izany teny izany. Ilay Andriamanitra be fahasoava dia mampahitantsika ihany koa an Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, mpanjakan'i Israely kanefa mpanjakantsika ihany koa. Io nambaran'ny Natanaely ka ilazany hoe Rabi, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan'i Israely. Ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay no indrona anaiky tonga olona, inona ny mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Raha tika anteny hafa mba handova ny fahasambarana mandrakizay ianao. Fa nikendren'Andriamanitra tsy novelona anatin'ny 50 taona, 80 taona, 70 taona, 80 taona na 90 taona. Fa nikendren'Andriamanitra antsika dia ho velona mandrakizay. Nikendren'Andriamanitra hira fa 10 am'zany.
nikendren'Andriamanitra amintsika dia sika ho velona mandrakizay. Kanefa tsy ho velona mandrakizay ihany fa no sambatra mandrakizay ihany koa. Tsy ianao jaka, tsy ianao faty, tsy ianao velona mandrakizay tafasaraka amin'Andriamanitra nikendren'Andriamanitra aminao fa ianao hiara-tsambatra miaraka aminy. Ary zany natonga azy nanolotra an'i Jesosy ho hita amin'izao tontolo izao. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tokoa kanefa mpanjaka mpamonjy antsika ihany koa amin'ny fahontsika ihany koa. Ny ankamaroan'ny olona tsy mihevitra mandrakizay raha tsy manoloana ny fahafatesana. Fa rehefa tonga tokoa ny fotoam-pandevenina dia maro mieritreritra hoe izaho ty moa tsy maintsy handala amin'ity varavaram-bato ity, tsy maintsy hiditra amin'ity varavaram-bato ity, saingy tsy mafiorina izany fisainana mandrakizay no ny fahitana fahafatesana izany. Fa sika rehetra mahita, fa isan'andro tsika dia mahita fahafatesana mandrakariva na amin'ny gazety zany na eo amin'ny fiarahamonina zany. Tamin'ny taona fito sy roa arivo tao anatin'izay voatra foimonjy dia hitsy olona manetsy maty nontsonany. Saingy move nahatonga ny olona nihevitra mandrakizay zany, tsy mahatonga azy nihevitra mandrakizay zany, fa ny tena mahatonga ny olona hihevitra mandrakizay dia ny fahitany an'i Jesosy ilay tompony fiainana, fahitany an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Satria Jesosy no fiainana, Jesosy no mitondra izany fahasambara izay tsy ananan'izao tontolo izao zany. Ary zany nambara tamin'ny Marta sy Maria hoe izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty azy dia ho velony indray, ary izay rehetra velony ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy nitaona atsika rehetra mba hiaona amin'ny tokoa, ary tsy hiaona amin'ny fotsiny fa handray azy tokoa, satria nikendren'Andriamanitra amintsika dia isika hanana fiainana mandrakizay. Hira fa 7:1. Andriamanitra dia fahasoavana, mampahitantsika izay tsy tokony ho hitantsika, mampahitantsika izay tsy tiantsika ho hita ihany koa, mampahitantsika izay tsy mendrika hitantsika dia tsy iza fa Jesosy. Ary ny fanontana-petsaka dia ny hoe ahoana no ahafahantsika mahita azy ankehitriny? Tsy mahita azy ny fanontana intsony tsika ankehitriny, saingy afaka mahita azy amin'ny alalan'ny teniny, satria izay mandray ny tenin'i Jesosy, izay mandray ny tenin'Andriamanitra dia mahita azy, satria ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary zany teny tonga nofo zany dia mbola tonga nofo amintsika ankehitriny amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny sakarametany ihany koa. Eto dia hitantsika tsara fa maro ny olona manodidina an'i Jesosy, saingy tsy nahafantatra izy ireo. Raha tsy Jaona mpanao batisa no nilaza hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra, raha tsy Andrea ihany koa no nilaza hoe efa nahita Mesia izahay, zany hoe Andriamanitra miteny amintsika, mampafantatra antsika ny Jesosy rehefa mamonjy antsika amin'ny alalan'ny soratra masina, kanefa eo ihany koa ampamon'Andriamanitra izay rahan'Andriamanitra ampafantatra an'i Jesosy. Io namorosena antsika mba hazoto hieny ten'Andriamanitra mandrakariva, satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ka tsy ho amin'ny andro fandraisana ihany no handeha hiazakazaka, handeha anatina fiangonana tsika. Fa amin'ny fotoana rehetra na fandraisana na tsy fandraisana dia eny mandrakariva ny tenin'Andriamanitra sika, satria ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mahita zany fahasoavana lehibe zany dia tsy iza fa Jesosy. Ny fahasoavan'Andriamanitra riavana dia mampahitantsika ny Jesosy, kanefa tsy zany ihany ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia nitaona antsika na manindry antsika hampahitany olona izany fahasoavana lehibe zany, izany hoe
hijoro vavolombelony Jesosy. Velona izy. Ny antony mbola mahavelona antsika dia fialan'Andriamanitra mba hahatonga antsika hibebaka isan'andro, mba hahatonga antsika hiomana ny amin'ny fotoana izay vily mpamonjy. Saingy manome tompon'andro antsika ny Jesosy mba hahafahantsika mba nambara amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra, mba nambara amin'ny hafa fa Jesosy no zanak'ondrin'Andriamanitra, fa Jesosy no mpamonjy ao tontolo izao, fa Jesosy no Mesia, fa izy no zanak'Andriamanitra araka ny teny izay ambara. Tsy mba fihiny na hafenina tahaka ny harena zao tontolo izao, ny harena izay nen'Andriamanitra antsika. Fa ny an'izao tontolo izao rehefa misy harena izay hitany dia hafenina zany, fihiny ho azy samy rery zany. Fa ny Andriamanitra kosa natao izaraina zany, satria tian'Andriamanitra hanankarenany amin'izany fiainana mandrakizay zany ny olona rehetra. Ary mampiavaka ty harenany harena tsy nanolaniana fa mizara ho an'olona rehetra. Manakambara amiko zao ten'Andriamanitra ao, manakambara aminao zao ten'Andriamanitra ao. Hitantsika tsara eka fa na i Jaona Mpanabatisa, na i André sy Simona, na i Filipy ihany koa, rehefa nahitany Mesia izy, rehefa nahitany Jesosy izy, indro ny taona ny hafa ka nilaza tamin'izy ireo hoe andia izaho. Fantanapetraka aminao dia hoe mova isika amin'ny taona manodidina antsika, na fianakaviantsika zany, na mpiaramonina amintsika zany, na namantsika zany, mba hananana an' Jesosy. Ao anatin'ny taona iray, mova kristianina iray tokoa, mahatona olona iray hivavaka. Misy ny programma asa-fiangonana izay kasaina mikaterah atoato. Dia tsinona fa ny fanofanana kristianina ny amin'ny fitaomana manodidina azy mba hanatina Jesosy. Fitaomana manodidina azy tsy mbola nandray famonjely hanatina Jesosy. Saingy tsy voatery ny andro zany ianao, fa azonao atao tsara ny mitaona ny hafa hanatina Jesosy. Azonao atao tsara mitondra ny Jesosy eo manodidina anao, fanehoanao fitiavana, amin'ny fanambaranao Kristy, amin'ny fanehoanao ihany koa ny fiainanao izay mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Andriamanitra be pahasoavana manindry antsika ho mpiara-miasana ka hanambara manodidina ny fitiavan'Andriamanitra, hanambara manodidina famonjena izay efa vitin'Andriamanitra. Fa efa vita famonjena, saingy tsy fantatry ny olona izany famonjena izany. Mangitahita fiainana ny olona saingy tsy fantany hoe iza mamia izany fiainana izany. Anjara ary anjaranao ihany koa manambara amin'ny olona izany famonjena izany. Fa ny olona izay nandray tokoa an' Jesosy, ny olona izay manana tokoa an' Jesosy, tsy afaka manafolo izany izy. Ary nambaran'i Jesosy hoe tahaka ny tanànan'ny olona tendrombohitra, atapy-tendrombohitra, tsy azo afenina izany fahazavana izany, tsy azo afenina izany fahasoavana izany, fa tsy maintsy hitan'olona izany. Dia ny tokony hampahery antsika katsapantsika izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ka tonga antsika hitoetra ny amin'izany fahasoavana izany, ary tonga antsika ihany koa hizara izany fahasoavana izany amin'ihany. Dia voninahitra ny Andriamanitra raisana ka fanay masina zay aza katamitraka ho azy mandrakizay amin'ny raisana tahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavana Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana fanay masina ho amin'ny raisany hatramin'izao mandrakizay. Amen.